nahatonga an'ity accident ity zany teo any tamin'ny ray sasany. Tamin'ny ray sasany izy nandalo teo dia efa nidofotra tamin'ity tality izy dia tafakatra ilay vodiny izay vao tafatsivalana anakany dia ilay olona tao anatiny pitika taty ny ray. Dia ny anankiray tafavoaka tetsy niaraka amin'ny nitsoka ilay olona tato mideva anankiray tafavoaka tetsy niaraka an'ilay pneu mipitika zany. Dia zahay amin'ny moa nanatsy azy tany any hôpitaly zany nahatonga nanahenao lizy voaloha teto nitsokasokote dia adjoint voler eto any nahatonga namivoaka tamin'ny andro amin'ny ray sasany. Na sakanana tômôbila nitondana azy tamin'ny hôpitaly tetsy Manarabe anankiroa. Anankiray ny sôfera tato zany za tsy nahazo amin'ilay sôfera intsony fa olon-kafa no naka azy teo. Dia drepanazy ny sikotra ny varavarana ny sitomana an'ilay sôfera teo amin'ny devan io. Andeha mafy ilay tômôbila avany.